Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izao fiarabana izao amintsika rehetra tafaraka eto androany. Izy raha efa nanolotra ny fiainany manontolo ho amin'ny famonjenanao anie no hiara-dalana aminao mandritra izao taona vaovao izao. Hivavaka manokana isika amin'ireo fikasana sy tanjona ao am-pony ny isam-batan'olona, indrindra izay mangatambavaka manokana ny amin'ny vinavina sy ny tetikasa izay ho ataony. Isika rehetra dia manana izany ka andeha ho iarahantsika mitondram-bavaka izany ho voninahitr'Andriamanitra ary koa fiadanana sy fifaliana ho an'izay mangataka izany. Hoy ny fanambaran'i Jesosy amintsika rehetra rehetra. Nambarako aminareo izany rehetra izany mba hananareo fifaliana ao amiko ary dia hitoetra ao aminareo mandrakariva ny fahasoavako. Jaonina 5:12-20. Hivavaka isika tompoko. Ray zanaka fanahy masino, amin'izao ora sy fotoana izao dia manolotra ny saotra ho anao izahay. Ankehitriny koa anefa dia mbola manolotra izao tonom-bavaka izao izay mba ho fangatahana aminao, ny hitsinjovanao ny fiainana hivahoakanao. Misy ireo manana tetikasa manokana, drafitrasa eo amin'ny fiainana, vinavina irino tanterahana. Andriamanitro, ianao ilay tompony ny vinavina trany am-piandohana namorona sy nahariny zavatra rehetra, nao ka hatanteraka ny fikasan'izy ireo. Ka izay rehetra araka ny sitraponao, izay rehetra eken'ny tanany sainao fa araka ny lalanao, dia tanterao amin'izy ireo raha soa azy izany. Raha fantatrao kosa nefa tompo fa tsy hahasoa azy, dia ianao no hametraka ao amin'izy ireo izay fantatrao fa mahasoa azy ireo. Ny sain'izy ireo, ny eritreritry izy ireo dia mety efa naminavina, fa ianao no mahalala ny hevitra heverana anay zanak'olombelona Andriamanitro no hatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Ny fikasana izay natao, ireo tetikasa nomaniny, ny vina izay efa napetraka ary ny tanjona izay rinotratrariny, ianao Andriamanitro no hatanteraka sy halavorary izany araka ny haben'ny famindraponao. Tsy hainay olombelona no avy, fa ianao no hanefi ny zavatra rehetra mba hahafahanay kosa mivelona ao anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny fifaliana, arahanay manatanteraka aminao ireny tetikasa ireny. Raha misy tsy tanterakay, ny famindraponao ny hitsinjo anay Andriamanitro ka hamela ny helokainy amin'ireny fahadisoana ireny. Ho ameteza ary amin'ny anaran'ilay Jesosy maty nisolo anay, dia aoka hitsinjo sy hiahany fiainako avinay ianao mivavaka dia tononono no ny amin'ny anaran'i Reliany. Amen.